sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Masoa. Atolotry ny Mpankafy Kristy. Andremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina toko 2:9. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. Ny orakoraky ny saona ho no fambara andro maraina. Ny fihirahirany tautaokafo fambara fahidona ny orana. Ny fitsidiky ny taramasoandro no manambara fa tsy miangatra Andriamanitra. Ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ilay zanan'ilay tokana kosa no fambara ny fititsy manam-paharoa ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Koa tonga eto indray ary izahay mpankafy Kristy, ampatsiaranao izany fitiavan'Andriamanitra izany ato anatin'izao fandaharana Baiboly sy Kolontsaina izao. Hoy ilay teny zary lasa tsy anjery manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona 3:9. Na foiny zanany lahatokana tokoa Andriamanitra mba ho fanavotana antsika. Kanefa raha teo amin'ny fomba fijery Ntaolo malagasy fahiny atsa dia tena sarobidi ny zanaka. Ka nokatsahana fatratra sy nanomezana tsodrano amin'ny mpivady vao hoe mity rafy eto lavity vavy. Indraindray nefa dia tsy mitranga arak'izay tsodrano sy fandrin'izay ny zava-misy, fa mety ho tendron'Andriamanitra ihany koa ny tsy fananana taranaka. Fa ny Romanina 9:20 nefa dia milaza amintsika hoe fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny teny fikasany raha teo. Ao anatin'ity tantara izay atolotra ianareo ty ary dia ahitana trangam-piainana isan-karazany. Misy angamba mety efa dodina no any hoe aiza ny tantara izay indrindra ho arahantsika izany, kanefa mialohany iainontsika izany indrindra dia tianay mpankafy Kristy ny manolotra ny fisaorana avy indrindra ho an'Andriamanitra ary manatitra fankasitrahana antsika rehetra na ny fandrimbona tamin'ny fandraisana anjara samihafa tao anatin'ny fotoanany tanterahana ny 5 Septembre, ny tompon'andrakitra isan-karazany, na isika mpanatrika sy mpijery izay tonga marobe nanao tsy omby aloha, nanoana sy nampahery ihany koa. Tononay manokana ho anareo ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 4:9 hoe fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadiny ny asa anareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Amen. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Mahafaly ny mpankafy Kristy manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Iza no andova? Iza no andova? Ireto avy no hanome aina ny tantara. Miriam malalany avy no anjara. Fitiavana Rasola Arjao no Angelo. Tojo Rabesandratana no Rainy. Ny Irina Lalao Estera no Reniny. Fitiavana no Valsoa. Valery Razanajatovo no Odile. Yaralan Kristy no Bebeany. Ary Silvera Zafindrafara no Tendry. Manao ana Anjara sy Valsoa? Manao ny Tendry?
Manao ny tendry. Salama fa misaotra e. Ary ngatsy nyjena ny an'izay loandray ianao androany ry anjara. Tsy hitanao ve izy io efa tsy mahatombony intsony e. Ka miandry azy eto mihitsy aho rehefa ela be izy a. Ndry koa aza manalanala eo ry valosoa tsy mahatombona ahoana. Sarotra kosa anie ilay fanadinana tao e. Ka na izany azy efa tokony mba hirava mihitsy ange izy izao e. Inona zany izao ny asa ataondry rehefa azo ny lisansa e. Dia tsy haiko mihitsy rery tendry fa apetraka amin'ny tompo a. Ary nga nareo sy Angelo tsy efa hikarakara ny mariazinareo amin'izay e. Rehefa samy asa izay vao tena hiroso amin'izany ka manangona aloha izao fa tsy mahazo maimaika mihitsy e. Ho avy eo foana izany. Za mihitsy kia mahazo asa tsara sy manangona tsara aloha miditra amin'izany. Amin'izay ndry mba manana ho avy tsara rehefa tsara fiomanana e. Marina mihitsy kia izany a. Fa tena tiandry ve aloha iny Angelo iny ry anjara. Fa hoana hafahafa koa ny izany fanontanianao izany ry tendry e. Mba mahagaga ihany na tonga nareo roa niarakako. Ka nisy fitiavana tao fa izany ve moa dia ahagaganao e. Mba hoana marina ary izany fanontaniana izany ry tendry a. Disy fanantenana angasa ataonao sa nataonao iantefa tany aminao izy kinanjo. Angelo indray nahazo azy. Eny e. Fa na dia zany aza very anjara dia mba samy mpiara-mianatra tao ihany tsika dia tsy hitandry mihitsy ny fitiavako. Tsy anjara reny antsika matory izay sy Angelo ny tafaraka e. Indray ary ny ianao fa nilazany tsy anontany izy. Eny e. Tena nanam-pitiavana andry mihitsy ary anjara fa saingy izany saroko enatra. Kinanjo ny songonan'ny Angelo tapiko e. Izany ve? Andray mba tsy nahatsikaritra an'izany koa hatramin'izay a. Mbola ho avy ireny tena anjaranao ry tendry fa aza malahelo a. Io izao dia efa misiko. Io valisoa io. Ka ngaka iny fitiavana azo atao an'izany a. Tsy azo atolotolotra ohatr'izany fotsiny io. Mangina kindry ry anjara fa aza mamenatra eo a. Koa raha tsy jamba izy kotolorandry vehivavy. Mba omena torohevitra ihany ki izy a. Sao dia varimbariany lavitra ka tsy mahita any ambany maso. Efa misy ve eo akaiky eo dia sady raha mety ho vazo iray ihany ve ny ianareo dia hita rano e. Eny e, vazovazo daholo izany ry anjara fa raha sendra tsy etsony dia mitsodrano anareo a. Fa dia ho aiza hono tia tendry. Eny tokoa. Amita fianarana ny ampita dia 5 taona eo ny faharetany. Iainga amin'ny volana ambony ndrea dia efa alefako mialoha ny tsodrano e. Andray izany ve dia very namana sady izany izay sy Angelo ary valisoko. Ianao ka izany dia andao anay sahady. Sady vitan'izany fa 5 taona be izao ve. Nefa mirary soanao havita fianarana izany e. Ho tafita soa amin'izay fahalalana ratovinao any lavitra any ianao dia misaotra koa ny amin'ny tsodrano e. Ary zanga tsy batsofinao rano e. Mirary soanareo roa vavy e. Samy namako daholo ny ianareo e. Ary tia koa ny Angelo fa efa tamy. Manga dia manga ny izany resaka ifanaovanareo izany e. Mba sady ny resaka izay ny andranao e. Fina nataonao ela be tao e. Taona haritra be mihitsy. Tsy izany rehefa nisy zavatra diniko dia vao eo any nikoropaka miverina anakan'ilay izy. Ka inona hono zato resaka ifanaovanareo teto e. Za zao tsy maharakako. Tantarao. Saika irary sosiano velomanareo sy anjara fotsiny ary Angelo a. Andeha ho any ampita mantsy amita fianarana dia mety tsy dia ho tazatazanareo tsony. Hitanareo izany ilaozany tsika e. Andeha hikopa-keratra hono izy. Izany ve? Eny e. Misaotra sady ny amin'izany ry tendra.
Tena namany se sady tsy adiny ireny fiarahana nafinaritra ireny a. Eny ry sery an'izay loha dia mirarosoanareo sy anjara sahady e. Tandremo sao dia ampijaliany sy atio mpiara-mianatra amintsika io a. Eny ry se a, misaotra e, aza matahotra se fa ampiadaniko tsara ny ahy io e. dia ho hitakeo ary zaniko tandremo marina izy sao dia ampijaliana. Efa anjaranao izy dia mahaiza mikarakara e. Aza matahotra nareo e, ndao aloha mba hiaraka isotro jus kely vao hisaraka hody e. Sa lasopy mety aminareo? Ny ahy zao lasopy ny tiako fa mangatsika ny androko. Atao inona koa jus? Ndao ary e, dia eny amin'ilay mahazatra sa mba hiova kely androany? Aleo ilay mahazatra fa sao dia tratran'ny ratsy be eo. Ndao ary e, alin'andro ampiresahany eto fotsiny koa tsika ko. Misaotra ny tompo fa vita soa ny mariazintsika ary Angelo a. Eny akiry anjarako, tena anjarako marina indry matoa vita soa iny. Fa zao ry anjara, ny trano dada sy mamy tia malalaka tsara, tsika raha teo efa nomeny ty rihana ambany rehetra ty hipetrahana, ka tsy aleo ve mba aty any sika mipetraka sa ahoana ondry e? Eny e, tena marina izany teneninao izany. Andeha hitatrano aiza koa moa nefa eto misy e, sady malalaka vela tsisy hipetraka eto fotsiny ve? Ianao raha teo moa lahatokan'ny zareo ko ilozanao aiza indray ary ny ray aman-dreninao. Zay ne le tena mahafinaritra amindry ity e, tsotra sady malemy fanahy ery. Nareo sy dada sy mama raha teo toy ny mpianaka fa tsy mifandray taka amin'ny vinato sy rafozana. Ianao koa ray aman-dreninao ve tsy ho ray aman-dreniko e? Sady aiza koa aminao no ahita ray aman-dreny tsotra be takandry zareo reo? Tiako rehefa mifankatia reo e, dia ahoana moa izany rehefa lasa mandeha manao tournée zaka? Mangina rery ato ndriko. Ka atao ahoana e? Zay ary le asanao. Nietrehitra fotsiny aho hoe maninona raha mba teneninao dada dia tsika senao mba miaraka mandeha tournée indraindray. Le asa ataonao any koa ela be dia tsy vitako le mitsanona rery aty fa malahelo aka. Na dia atao za hoe eo dada sy mama ho namako eto fa tena ohatrany tsy vitako aloha e. Ao rehefa hiezaky ny teny amin'ny dadany amin'izay fanirianao izay a, amin'izay tsy mangina rereto ny malalako a. Zany mihitsy e, mba misy haiko ihany ange ny asanao e, amin'izay mba afaka manampy anao koa. Eny tokoa, sady samy tafita tamin'ny fianaran'izao ihany sika roko. Aza matahotra fa teneniko amin'ny dady izany fikasanao izany e, sao mba misy toerana fanentana amin'ny fahaizanao koa manko aho ampiasanao. Zay kiry anjara fa lasa indray aloha za andeha hanao tournée a. Indray tsara za mivadiko izany a, dia aza malahelo fa ray volana ihany anie a dia tonga e. Ray volana ve dia ihany? Eny e, na dia malahelo aza moa za tsy afaka manoatra e. Eny e, ka efa nafara koa dada sy mama hijerijery anao eto fa sao mangina rereo ianaoko. Zany a? Eny e, dia aza maharitra ela loatra rery Angelo fa tena malahelo aho e, sady vitao haingana izay asa ataonao any dia miverena. Eny re a, eo fa amin'ny manaraka ingavy amin'ny dada dia mba miaraka tsika senao e. Zany, tena mety zany. Zay fa sao dia tara fiaingana eo zako, velomy anjara. Velomy Angelo.
Efa te hanan-jafy kely mafy arainy a. Raha ovianary vao hiteraka eo izay loha sy anjary reto e. Ary mitovy eritreritra koa tsika asianao izany a. Zany ve, zany koa ngany ao an-tsainao ao? Ie, tsy androko mihitsy raha matoa. Nateraka tsika moa tia initokana kely inga. Tsy alevy mba ny amin'ny zavy kely indray nandraindrainy. Tonga dia lahy kely zao ny any andrasaka eo. Enao koa zany. Ny avavy kely zao no tiako fa zany tsy mba nananako hatramin'izay e. Lahy kely fa toy inona koa za vavy kely no zany. Dia diavinao izy nandova zao arimbentsika zao. Raha tsy zanaka lahy ny an'izy aloha. Enao koa zany. Zany aviko editsika roa hevitra eto. Ianjara azy ty tao mbola tsy hitako pevoka akory hatretiko. Ka maninona raha mba jerenao akaiky ny momba izany raha matoa. Efa fivolana ve izay no nahavitany mariazy dia sao dia mba momba ve? Enao koa dia efa lasa lavitra loatra raha-panana. Iza no mahitako. Aleo alefa lavitra ihany ny saina aloha ranivo a. Ka na dia tia fisarahana mandeha tournée lava ataony Angeloty ihany aza ve dia ampananjanaka azy ireo e. Zany ve ranivo? Reo adjoint-ko ireo any tsisy adjoint-ko fa tena ohatra amin'ny fetsifetsy a. Tsisy ohatrany hoe zanaka ihany ny atokisana hatreto. Aleo alaniko le amin'izay raha ohatra ka izay ny olany. Zany mihitsy raha-panana. Mafy koa ny dia zanaka tokana kely tiako e. Zao vao mahatsapa fa ilaina ihany ka ilay miteraka maro rainy a. Izay ny sitrapon'Andriamanitra dia ekeny. Zaranao aza mba nahazo any an'izay loko. Misy aza ny raha matoka tsy miteraka mihitsy. Marina aloha zany e. Bebe eo indray ilay client be atsika fa tonga ary lasa tamanao tamintsika mihitsy izy manofa hotely a. Aiza hoe retsy? Eny tokoa. Ka sika koa nge miavaka amin'olona rehetra. Tsy hoe midoka tena fa tena hafa sady mirariny atsika. Zay ngamba mahatamana ny olona ato. Ka io retsy raiso izy a. Manahoana tompoko? Inona no azo anampiananao izay azafady? Manahoana tompoko? Mba saika hanofy hotely indray azafady. Faly mandray anao izay eto amin'ny hotely tsara fi. Ka safiry andro indray moa zany ramoseno eto? Ray volana mihitsy fa tsy andro fotsiny ka. Andray? Tena samarina izy zany? Ie, somary aharitra kely ilay asa ataoko aty dia efa atao aminareo koa moa no mahazatra ahy. Aleoko aty ihany mivantana fa sady ilay mpandray raha teo koa mahafinaritra aok'izany, ny hotely koa mahafa-po e. Ramose koa zany. Misaotra tsy manadino hotelinay ary e. Na dia mifandraisana mahafinaritra ataonao toy izao ary ve dia ho adino e. Tiara ny lakile any efitranonao e. Afaka tonga dia mandroso. Misaotra indrindra fa mba iza aloha ny anaranao e. Efa intelo amin'izao mantsy ny vahiny teto amin'ity hotely ity. Nefa dia tsy mbola fantatro ny anaranao. Nefa ny anaranao tadidiko tsara. Monsieur Angelo moa. Ka mazava be ne zany e. Enao mandray atsoratra etiko. Tonga dia hainao daholo momba rehetra. Fa iza ho amin'ny fiantsonanao? Odila re a. Ay, faly mahafantatra ny Odila zany e. Dia ataovy hoe Angelo fotsiny fa aza asiana an'izany mesie zany ka. Olona mitovy izao ihany tsikako. Manahirana be re ramose fa aleo ataoko amin'izay ihany a. Tsy manaja client indray raha tonga dia atsoko amin'ny anaranao ianao. Ka efa zany manome alalana anao e. Za koa tsy sarotiny amin'izany. Iny ary tompoko. Dia faly indray hitanao matetika eto izany. Za koa faly hitanao eto elaela e.
Ty amin'izay raha lakilianao fa andray olona manaraka. Tsindro fotsiny sonnerie rehefa misy zavatra tianao afarana. Misaotra keo Odile. Rodila, toa miresaka be sahady nareo nefa vao tonga in'olona iny. Manoatra no reny fa mifankalala be ireny. Bebe koa. Efa fantelina amin'izao kosa izy ny teto amintsika e. Raha tsy izany ve ho tadidiko tsara? Koatry ny hafahafa mifandiniako anareo teoko. Hafahafa hoana indray bebe a? Tovavy ne ianao Rodile. Tsy dia tiako loatra mahita anao miresaka be amina lehilahy e. Bebe a, tahaka ny fandraisako ny olona rehetra ihany anie nandraisako azy teo e. Eny e, fantatro izany kanefa manahy ihany aho fa mba endre tsara e. Tiako tafita tsara eo amin'ny fiainana ianao, ary izay no tena fanirindrininao fo ny fahavelony. Noho izany rehefa tsy antsony izy dia anjarako ny mananatra anao. Endre bebe a, misaotra anao aloha na be aho fa tena solondre mihitsy ianao amiko fa tsy bebe fotsiny. Aza matahotra ianao fa ezaka hatrany ihany hanatsara an'ity hotely mba navelamamy ty ho antsika sy ianao e. Izany indrindra anaka, faly aho rehefa endry ianao. Endry ihany mantsy no anariny. Mama, tena marary azy izany ka. Fa maninona ny zanako e? Maninona ianao ry anjara? Maloloha be sy te handoha foana nge izaho e. Tena ohatra ny vizana be koa. Ka fa fantatro. Mitoejazy ianao ry anjara, ary tsy diso mihitsy ny eritreritro e. Izany very mama? Eno a, na zao fahitako anao izao ary maromaro kodra. Fa tsy maninona izany fa andao aloha amafizitsika asainao any amin'ny dokotera raha izay no ahitana ny mariny e. Eny ary mama, aleo fa hiomana vetivety aho tonga dia andehitsika. Eny ary e, isy azy ny afalindra ianao raha tena marina izao. Ary nga mama tsy mba faly? Hetry, zara ny tena faliko. Efa elana e anaka ny naniry anan-javokely izay mivady e. Izany, dia raha marina moa izany lazainao izany ry mama hoe be voka dia ahoana ny atao amin'ny angeloa? Izy ity tsy eto akory fa mbola misy tapa-bolana vao tonga. Aza matahotra ianao fa hatsotsika izy rehefa fany amin'ny dokotera tsika e. Vaovao mahafaly izany ve moa dia ho afenina aminy e. Vita homana ary mama, nga ely e. Andao amin'izay tsika andeha. Ndao ary zato izy. Mahafinaritra any miresaka aminao ty Rodile. Izany ve? Ianao koa tiry monsieur Angelo dia efa mampiresaka fotsiny ka. Tsy hoe mampiresaka ka. Ary ndre efa teneniko hoe aza miteny an'izany hoe monsieur izany intsony. Mbola ataondry ihany. Lasa miresaka be amiko koa ty Angelo. Eny e, izy aloha dia mahafinaritra e. Indraindray raha ohatrany tsy mahazo aina mihitsy raha tsy mahita azy. Tsy hay hoe maninona. Odile, toa lasa saina be mihitsy anie ianao izany e. Fa misy inona? Oay, azafady rehefa fariana kely fotsiny ah. Ay, fa ndre ve mba afaka miaraka amiko raha rive? Oaiza, tena ohatrany tsy afaka fa hitanao ihany ty azy ty e. Bebe koa tsy azo ilaozana. Izany ve? Ka tsy maninona anie na efa midy aza ny hotely vao mandeha tsika?
mba mijerijery tanàna rehefa dia hiasa foana ve a? Tsara tokoa izany hevitra izany kanefa mino aho fa tsy avelam-bebe amin'izany fa bedy satria alina loatra. Andray kosa kely Odile, dia tena tsy handeha ve izany dry? Malahelo be amin'izany aho e, indringa mba kidako eto tanàna eto e. Zanga mbola mahalala an'izay tanàna ty, raha tsy hoe indrino mitondra? Aiza koa dia hoe tsy mahita tanàna e, mampiresaka indray ianao a? Ka marina anie izany Rodile, miasa foana ny ataoko aty e, dia mba vitavita ny asa dia mba hitsangatsangana hijery tanàna e. Dia amin'izao andro hariva izao mihitsy ve? Ka maraina satandro kosa anie za miasa foana e, io mba reseo lahatra eo bebe. Eny ary iresaka amin'ny aho fa mialatsindra tsy avelany a. Eny e, resao tsara aloha izy e, mba hitondra ny Angelo hijerijery tanàna hoe za. Ito re a. Fa avy taizareo izany raha nivo tao nangina mihitsy tato an-trano? Avy tany amin'ny dokotera re izay sy anjara. Tsy salama nga zanako vavy izany? Nanao tsy metimety ary dada dia nentin'ny mama tany amin'ny dokotera. Zany ka ahoana ho ny dokotera? Vaovao tsara re raha-panana, le tena endrasanao mihitsy e. Vaovao inona raha nivo fa efa tsy androko mihitsy e. Ananjafo kely tsika rainy a. Marina hoe ndray izany hafaliako, laho sa vavy? Mbola tsy hitarena lana vavy fa ianao koa ty a. Zao tonga dia tenena ilay dokotera hoe atao lankely. Ianao ve raha-panana ahoana? Izay tonga eo dia tonga fa nga izy ity telekomandiana ohatr'izany fotsiny. Fa izay mba fanirikoko ianao koa. Izany ry anjara, mba ataovy izay alankely azy ao e. Hevianareo fa izy no andova ty arena be ty. Aleo lankely aloha fa izay no fandrasako hatry ny ela e. Apetraka amin'ny tomporery dada izany fikasanao izany a. Izay indrindra anaka, tena ento ambavaka mba ho lankely mihitsy e. Ry dada sy mama fa mitoejaza aty, ary andeha aloha hiantso any Angelo amin'izay amin'izany vaovao izany ka izy aza angamba izao ny hafaliany. Izay kosa ny fa maneno. Allo? Fa tsy malahelo mihitsy ary ve ny malalako fa dia tsy mba miantso mihitsy. Tamaly tsy miantso, androany tsy miantso. Tsy izany eky anjara fa be asa be tena miala tsiny e. So dia efa mba nanadino kosa e. Tandremo sao dia nahita ny ankanga tsara soratra any Ay, tsisy an'izany fa ny asa mihitsy mibetsaka e. Ka ahoana? Salama tsara indri? Ie, salama tsara fa misy vaovao mafaly e. Vaovao mafaly? Vaovao mafaly inona ky izany ry anjara? Isy antso dada amin'izay ianao atsy ho atsy ry Angelo a. Izany ve? Be voky ianao? Hoe, dada amin'izay izany a. Misaotra ky anjara. Ka ahoana ny hafalian'ny dada sy mama ao? Hoe nahaino an'izany vaovao izany? Faly be izao mivadiko. Izany ve tsy hafaly an'zareo, tena faly be mihitsy. Izany? Ao fa vitaiko ingana ny asa ty dia mety mody amin'ny sabotsy izao e. Tongava soa mihitsy e. Eny ky anjara. Izay fa hiasa kely amin'izay ary aloha e. Eny ary e. Veloma izany malalako izany. Mandram-pena vadiko a.
ndreto ny lakile dia ametraka ny velomandray aloha zany kireo dila andray ohatran'ny hoe vetivety kely koa le rehefa volana antsanao nanao taty dia ndeha sahady ianao za zany manahelo sahady ne eo rehefa vetivety ihany za dia miverina sady manaraka iverenao ka ty hoentiko miseho any amin'ny dada sy mamindry zany zay mihitsy fa lasa hoe miarakaraka fotsiny amin'izao tsika sinao raha fantatry bebe angam'izao a bediny a nga mbola tsy fantany hoe miaraka tsika sindri reny fihetsika rehetra reny koa ve ki dia tsy ho fantany fa mba tsy te hiteny andry fotsiny izy a mety hoe miandry andry vaky fotsiny dia tsy haiko tsony aloha fa za dia indraindray tena matahotra be mihitsy eny e zay fa aleo anainga amin'izay ary a mahazo mandeha ve tompoko dia raha tsy avelako dia ahoana dia alazako amin'ny dada sy mamanay hoe tsy avelanao ody ako dia ozy zareo hoe hoenty miaraka aminao za amin'ny manaraka ki fa aleo anainga amin'izay a mampamangy eo amin'ny bebe anao e eny ary tonga vasoan'ny tana any a misaotra kiodila fa inona sahady ty malasa amborona andrity rodila ve bebe mangina be ho azy antseny zandry bebe a ka indraindray io mba mety indraindray koa mba tsy mety eny e fa veloma ho ny bebe ozy izy angelo angelo isa retsy le client be atsika nafinaritra iny e ay fa lasa nga izy zay vao fantatro ary zay zany mampangingina ny kialakely ty eto dia efa miteny aminao a zay rodila bebe koa ka zaina nefa lasa raiky ty taminy ah e zay aro aly nyteneniko fa ny anareo ve fitiavana kehitriny mandalo dia miraikitry tiako izy bebe a izy koa ty be a mihitsy vitan'izany nga izy io zay olona manofa hotely ato zany dia atao an'izany daholo mba fantatra ao tsara moa ve izy iny fantatro tsara izy ka tsy manambady manana orina saray atindray aman-dreniny ka izy ny mamita ilay asa ty isaky ny makaty ireny rehefa ny enregistreko tsara tokoa ny mombamomba azy e fantako tsara ny adresiny dia miteny aminao azy e rodila so mety sampy amin'ny azo tsy fantatra azo zato izy raha mbola velona teo ngamba ny reninao a na azo tsaratsara taminy mihitsy ianao bebe koa za ve dia adalany bebe e matikisa ianao fa tsy hamitaka zandra eo angelo e dia ho hitantsika eo moa zany anjara valy somarina manaona kindry salama kia ela ki izy zany hitakiko taiza foana aloha ndry e sahirana amin'ny asa kia zany fa ina zao nataondry efa mivoaka dokotera e amin'ny klinika iray lehibe eto andrenivohitra amin'ny miasa zao zany andray tsara kizy zany koa ary ndeha ho any amindria zany no isafo sa tsisy maternité ao aminareo misy eo ka fa evindry manana vaovao tsara be ohatr'izany e ye efa roa volana eo zao angamba izy ity félicitation kia ary aizy angelo manao tournée anky izy a fa efa ho avy androany angamba ay dia mampamangy any aminy any kia tia numero ako vaovao dia tonga avy any amin'ny hôpitaly na misy mpanahirana fa ao foana e tena misaotra kiry valy soa mananamana tokoa fa mba nanahoana marina ki izay ihany tendry a toa tsy mba misy contact ifampiresahana mihitsy malahelo azy a zany kika eny akiko na za koa zany e
Tsy mifanerasera tamin'ny mihitsy e. Indrindra tamin'ilay resaka nylazainy taloha ireny. Ka izy tena hoe nanam-pitiavana fa tsy sany-teny fotsiny. Saingy Masotono ndry fa andeha e. Mirary soa dia mampamangy ihany e. dia mirary soa koa kiry dokotera. Aleo fa atsoko ty numero andry ity azo atsoina foana ihany izany io. Eny e, mety foana ka. Tonga soa Angelo ka nanahoana ny asa tany? Salama ry dada, milamina tsara e. Ary aiza anjara? Lasa ny tsenany izy reninao. Ay kosa, dia ahoana izany vao mahafaly izany ry dada? Ho dada be amin'izay izany ianao atsoatsoko. Fa zao se tokony mba ataony se mihitsy mba hahatonga azo ho lahy kely. Dada, ahoana koa ary izany hevitra ao izany? Ngaza Andriamanitra ko havita an'izany? Tsy haiko fa atao mihitsy mety rehetra any e. Hitany se tsara fa se ihany ny zanaka tokana mivady. Izy no andova zoarina rehetra izao. Ny tantanan'ny orinasa izy an-daniny. Dada, izay tonga eo re dia hifaliako kosa e. Sady amin'izao nery dada rehefa mianatra tsara ka afaka mitantana avokoa na lana vavy ary e. Dray. Tsy azo ny se mihitsy ny tiako tenenina. Efa hoe tsy maintsy lany mpandova. Avelao any izany fa reny izy mianaka fa tonga. Indray ariko. Vady malalako marina. Manao mama? Manao se Angelo tonga soa e. Tonga soa ny vadiko. Ka nanahoana ny avizanany e? Fizaka tanteraka mihitsy sady nalahelo anao koa. Zany ary aleo aloha zahary any aingina rano andronao e. Oaka izao rehetra ry anjara fa aleo ataoko Za vao sika hiteny hoe tsy tokony hanao raharaha be intsony ianao ry anjara. Zao kosa ve ary dada sy mama dia efa tsy avelanareo hanao raharaha sahady mbola roviana vao teraka. Ndry koa izany. Ao fa ampiditra mpanampintsika izany. Dia ndry makahina fa efa tsy mety kosa dada sy mama ny amin'ny hanaovandry raharaha e. Izay ne dia vita efa natsofoka ny rano andronao dia miandry azy mafana sisa ry Angelo Misaotra rery mama, sahirana ianao. Ary aiza aloha izay mba voandalana nentinao anaka? Reo reo amin'ny sakosy ireo rery mama. Fa ny akosa ina mba nentinao ahy e. Fo madilo dia lasa ry-manga ry anjara. Izany angamba maharatsiana dia izany ny entinao. Fihinana ny tianao haniny. Gâteau dia pizza dia... Tsy mety izany ry anjara. Tsy mahazo mihinana zavatra lafarinina be tahaka izany nge ianao Ndraho dia ngeza be eo ny zaza ka tsy ho latsaka. Izany very mama. Ve misy an'izany Izany izao no tiakoko. Atoroy azy tsara mihitsy ireny izay zavatra tsy tokony ataony rehetra. Rehefa bevoka ry anjara dia be dia be ny zavatra fadiana. Ao fa atoroko miandalana eo ianao Misaotra rery mama. Malahelo anao dila zany. Dia lalina ty fitiavany ty fa dia lasa mifankatia tao izay roa. Dia vitako nanjakisaka ilay vady mariaziko. Fa nangina be kosa ny tany Fort Dauphin tany dia soa ihany fa mba nisy azy. Izy raha teo tsy ratsy fa
mahafinaritra ery sady tsotra. Aleo aloha rangahy miainga makany amin'ny herinandro ambony sady mamita le asa tsy vita farany teo koa. Lasa saina ne vadiko izany fa misy inony. Mieritreritra izay mba ho atao anaranjanantsika re a. Tena izany ve? Hitako lasa amborona mihitsy mantsy ianao ohatrany tsy eto izany fa nanidina lavitra dia lavitra. Dia lozako fa mbola mandainga koa. Fa maninona ary ny ankamaroan'ny lehilahy mampirafy nefa dia manana fahatsara taresim-pikana toy izao ihany. Le vehivavy koa rangany tena ratsy, tena hoe taranaka menarana mihitsy ngamba. Zaho aty misavo-ambona tsy hita hoe ahoana. Angelo fa ina ary ty mahazo anao ty tena niova be mihitsy ane ianao izay tato ato fa misy mahazo anao anga ohatrany tsy ao mihitsy ianao. Azafady ki anjara, tena le arirahana amin'le asa be mihitsy ny tena enjany. Zao lasa ataoko ambany zavatra ny vady aman-janako. Ka raha misy olana mahazo anao re any dia zarao etanjaray mora zaka ho ny fitenenana dia ankino amin'ny tompo fa aza miady rery toy izao ianao. Aleo mivavaka foana. Marina k'izany ry anjara, tena mbola tsy niova mihitsy ndre Za moa ty repotry ny asa dia ohatra ny nanadino an'izany atao hoe mivavaka izany tato ato. Andray kosa ry Angelo tsy mety ange izany Jesoa aloha ny tokony ataonao lola arana hatrany. Ninona abetsahany asa ataonao ary koa naiza misy anao dia tokony ho ataonao namanao sy akaiky anao foana ny tompo Marina k'izany ry anjara, ao fa hiezaka re Zany mihitsy ngamba na tonga ho tafalatsaka tao anaty fankapana. Tsy mahafiorina tsara hany ka mora voasarika tahaka izao. Raha mba fantatrao mantsy ry vadiko fa efa nanitsakitsaka anao sahady anie Jereo anie izay sahady ianao dia efa lasa amborina. Angelo fa maninona mihitsy ianao ty olona iry izay hoe move vita fihavanana tamin'Andriamanitra ianao. Andao hiaraka hivavaka tsika sy ianao aloha. Oka aloha ry anjara fa mbola maika koa za io alao manaraka Zay indray ianao. Dia andeha sahady indray ve ianao ry Angelo Eny ry anjara, fa aza matahotra ianao fa tsy ela be ohatran'ilay teo tsony amita izay tsy vitako tamin'ny farany teo fotsiny dia miverina. Ary maninona raha mba miaraka amin'izay ary tsika sy ianao Tsy mety izany ry anjara, tsy mahazo ny voyage be ianao amin'izao be voky izao fa mijaly ihany. Ka za kosa nefa tena leo be an'ilay mitsahana rery aty sady izay za malahelo anao mihitsy. Ao rehefa tsy ela tsy aharitra ela an'izany Dada sy mama raha teo nge eto namanao foana sady efa teneniko izy hoe tsy dia azo laozana firy intsony ianao fa ty farany ty sisa no andehanako any Indray ariko za ve moa resy tohika anao eto ary aza malahelo moa fa malahelo koa ny sombiny antsika rehefa hiezaka dia tsy maintsy manaiky anao koa satria efa voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo vehivavy manaiky ny vadinareo. Izay mihitsy ilay tsy afozako andry anjara. Eny izay fa mirary soa veloma vetivety dia mba miantso moa
bebe ho avy androano any ange Angelo ny antso ateo izy. Hitako ianao tsy mahatambidambo ohatr'izaoko ka izany mahafalifaly ianao ohatr'izao. Efa ray volana kosa anie izay ny nandehanany. Ahoana moa tsy ho faly Ka zao no izy Rodila. Rehefa tonga eo izy dia mila miresaka amiko fa tsy tiako izao zavatra ataonareo izao. Asiana tanjona ny fiarahana fa tsy miarakaraka fotsiny eny azonao izany. Indrery bebe aza matahotra ianao sady efa niteny tamiko nge izy fa hoentiny any amin'ny dada sy mamany raha fa atao averina amin'izao manaraka izao izy. Dray tsy mahazo mandeha any ianao raha tsy vita ny fisehoana sy vodiondry. Azonao izany ny fomba. Bebe kosa izany indray ary Za mihitsy fa tsy hoe za mamorona Rodila. Aleo tonga eto anatrehako eto mihitsy izay ray aman-dreniny vao mandeha any ianao. Izany mantsy mahavoanareo tanora kehitriny. Mamaiky ohatry ny inona dia avy eo manaonao foana. Misaotra bebe mananatra tahaka izao mahatsiaro manana reny hatrany ana dia tsy hoentsony azy izy. Angelo, tonga soa ianao? Salama Odila. Tratra soa koa ianao? Ela be ianao vao miverina za efa tena nalahelo be anao mihitsy. Ka mbola maro koa ny adidy aman-draikitra tany an-tanahy tany dia tsy maintsy nandamina kely an'izay zay vao niverina. Sady misy vaovao holazaiko aminao ange. Fa inona vaovao? Be voka ary Angelo Maninona tsara Odila? Be voka ho ako. Tsika nge mpifankatia Dia ahoana izany Rodila? Dia zaniko, ianao nge mba efa nampanatenao hoe hoentinao any amin'ny dadanao sy mamanao rehefa miverina aty ianao Totsorinao fotsiny zaniko. Fa nga ianao ry Angelo tsy tia andray Tsy hoe tsy tianao ary Odila ka fa za zao tena matavatra be amin'ny bebe anay ilazan'izany vavaozany aminy. Nga mbola tsy fantatro bebe kory? Mbola tsy nahafantariko azy mihitsy. Eny aleo tsy fantany mihitsy aloha izany amin'izao. Fa ahoana ry ny anaovantsika an'izany Ka na hoe langena ho aingana dia tsy maintsy fantatry bebe foana izany dia inona no hevitra tokony atao amin'izany? Eny fa tampoka be koa le izy fa ezahana ho alamina re any Eny ary aza atao ela loatra moa fa sao dia mibotsiny ety ihany ny kiboko Tena enjana koa ty olako ty marina ka dray dia be voka koa ve Odila? Zay ny lahy vao raharaha be ry Angelo. Ianjara vato koa nefa be voka ry Antananarivo. Zany lozako marina. Ka andeha isotro toaka aloha analako amoamy fa mavesatra be zany lohako izany. Ary misy miantso anie izany findaiko izany hoe tena ianjary ty marina. Vatoko. Allô? Ianjara? Allô Angelo? Ao tsara ve ianao izany? Ça va tsara ry Anjara. Ary ianao manao any? Salamalama mahafahafa eo ihany Ay, eny ary. Fa manina kosa ny feonao izany
toatra miraikidraikitra. Tsy maninona ka. Ao tsara. Aza nonao mihitsy hoe ilay afatro taminao hoe mivavava foana. Eny ry anjara, tsy adino iny ka. Tena miezaka. Ohatran'ny hoe olona mamy izany ve ianao neniko aty amin'ny telefoniny? Ary anjara, aza matahotra amin'izany ianao fa tsy mamy izany a. Ary tadio fa tiako angenao e, sady tsy foko. Tena tiako ianao sy ny zanatsika. Andry anjara? Tena misaotra ny amin'ny fitiavanao izany rery Angelo a. Tena marina e. Tena tiako a ianao. Sady tsotra ianao no tsara fanahy. Tsy voko e. Tiako loatra ianao ry anjara. Sady tena mivavaka. Angelo a. Eny ekeko izany teninao izany fa manina ianao izany? Allô? Allô? Zay e. Efa hoe tiako ianao a. Tena tiako amin'ny foko rehetra e. Malala amin'ny foko. Le anjara keliko. I anjara, tianao a. Tianao Angelo kely e. Ianao le anjarako mandrakizay e. Fa toa mirediredy be ianao izany Angelo a. Mamy ve ianao Angelo a? Tsy mirediredy izany ary anjara. Vokatra foko daholo za voalazako izany. Tena fa avy izany ka. Andriamanitra, mamindra-fo amin'ny ovadiko ianao. Hatramin'ny oviana indray izy ny lasa nisotro toaka. Ao fa tamy ihany a. Zao dia zao. Fa tsy voatonga any ve ianao dia verina sahady e? Ka zay e. Tamy amin'ny fotsiny a. Aza vetsiketsika ao ianao a. Any. Oe. Ary tsy voahodina kotsony izany familiana izany. Manjavona be masoko. Na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe iza no andova? Iza no andova? Ireto avy no nanomeaina ny tantara. Miriam Malalany avy no anjara. Fitiavana Rasolo Arjao no Angelo. Tojo Rabesandrantana no Rainy. Nirina Lalao Estera no reniny. Fitiavana no Valsoa. Valérie Razanajatovo no Odile. Yaralan Kristy no bebeany. Ary Silvera Zafindrafara no Tendry. Ny fehezanteny manomboka amin'ny sora-bavety mifara miteboka. Ny fanontaniana ihany koa mifara amin'ny baraingo. Ny tantarantsika tamin'ity androany ity nampitondraina manokana ny lohateny hoe iza no andova, dia toa endrika fanontaniana mipetraka. Iza tokoa no andova. Toa samy mitondra vokana ny vady mariazy ny Angelo na ilay sakaiza ratsy ny tany amin'ny sisiny. Ity izy nefa tratry ny lozam-pifamoivoizana, nitondra fiara tao anatina mamona
sady very-hevitra lalina sy ny korotana vokatry ny safotofoto misy eo amin'ny fiainatokantranony sy ny fiainam-pitiavany tany ambadika tany. Mova tsy tonga amin'ilay fitenenana hoe raha fotsy be kendam-bomanga ka kendany nasesiky ny tanany ihany. Ankizy ny lalao afo e, ka nitsovaka tsy satry ity ratsy an-tana kely. Ary koa tolay antida nikiko kokoa e, ny nantenaina ampamandomando ny ambokely tenda no nampitsovaka ny akanjo nify. Zany tokoa angambany hoe mainy afina tsangany. Lesona anankiray voalohan'izay horaisika avy tamin'ny tantara iny. Azaho ny tokantrano, aza miditra amin'ny resaka fitsangatsangana felifely, mena be miraviravy, fakapana be mirentirenty, kanefa manosira amin'ny fitsangatsangana e. Hoy ilay tenin'ny tompo hitasika eto amin'ny Korintiana voalohany 9:9-10. Ny tenin'ny tompo eto amin'ny Hebreo 7:14 teo dia milaza aoka anakajy amin'ny olona rehetra ny fanambadiana ary aoka tsy voaloto ny fandriana. Fampitsangajanga sy ny pakavadin'olona dia hoe lohin'Andriamanitra. Matahotra izany e, ajanony ihany raha misy fitsangajangana mitady ho tafiditra ary avako. Ajanony hialao impito mandrivotra olona. Fa ny lesona anankiray efa roa dia ny amin'ity fisainana sy fiheverana ny taizany fiarahamonina malagasy ity dia ny hoe arena ny zanaka. Ny rariana ho an'ny tokantrano vao tokoa ny hiteraka 7 lahy 7 vavy, izany hoe 450 aza no ny rininy taolo malagasy. Ary fahiny moa dia tena nisy nahavita niteraka maro dia maro tokoa, kanefa tsy mbola nisy akory aza ireny karazana fanaovana sezarienne na hoe ose fandidiana ireny. Nefa dia maro ny nahavita niteraka maro dia maro tahaka izany. Anahoana ny toy ny tantara? Ho velonaina somatsara sa sanatria dia indosy ny fahafatesana tao anatin'iny lozam-pifamoivoizana nahazo azy iny i Angelo. Firarian-tsoa ho an'ny tokantrano rehetra ny anataranaka, kanefa koa ampaherezana ireo izay tsy mba nahazo ny anjara arenany raha hoe ny zanaka no heverina ho arena. Tsarovy fa na manana zanaka be dia be aza, rehefa tsy manana ilay zanak'Andriamanitra ao anatin'ny fo, tsy handova lanitra na oviana na oviana. Fa na dia tsy manana zanaka koa aza nefa, kanefa manana n'ilay zanak'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy ny fiainana, dia harembe lavitra noho ny arena rehetra ary hitondranao ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny fananana n'ilay zanak'Andriamanitra, ilay tokana efa nafony ho fanavotana sy ho famonjena ny rehetra. Hoy ny fanontaniana apetraka amintsika ety ampamaranana ato amin'ny Jaona 7:5-7 hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Dia anjaranao ny mamaly izany indrindra e, ary dia manasa anao ihany koa mbola hanaraka ny fizarana faharoa amin'ny tantarantsika amin'ny heriny toy izao indrindra. Ho tahian'Andriamanitra tompoko, mirary soa e. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Masoa
atolotry ny mpankafy Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina.